faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovao makasika ny metotetry ny andro indray ary amin'izao ora sy fotoana izao. Ny vaovao menantsika dia vaovao tamin'ny ray ora tolakandro teo. Tamin'izay fotoana izay ary dia tany amin'ny 720 kilometatra avaratra atsinanan'ny Mananjary no nisy an'ny foiben'ny Eminaty. Ny rivotra niaraka taminy tamin'izay fotoana izay dia 710 kilometatra isan'ora raha toka 570 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra nentiny. Mikisaka mianatsy mandrefana hatrany moa ny rivodoza ary mahafaka 720 kilometatra isan'ora. Raha ny tombatombana dia hiditra an-tanety any amin'ny distrikan'ny Mananjary izy ho any Anioalina eo anelanelany amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 alina. Tsisy fiovana araka izany ny tombatombana rehetra makasika an'izay fisotran'izay eo ampidirany kosa izy no vinavinany tombo herikely 570 amin'ny 100 kilometatra isan'ora. Toy izao ary ny filazana loza mitatao zany hoe miloko mena ny atsinanana vatovavy fitivinany atsimatsinanana ary mangoro mampiatra ny fepetra amin'ny filazana miloko mena kosa ireto faritra ireto manomboka amin'ny Enora Ariva dia vakana karatra Amoromania Matsatram-bony ary Hiorombe. Ho an'ny filazana loza manambana miloko mavo kosa ary dia Analanjirofo Atsimandrefana Androy Anosy Manjakandrina Andramasina Antananarivo Avaratrano Antananarivo Atsimondrano Antananarivo Renivohitra Ambohidratrimo ary Arivomamo. Filazana fanairana miloko maitso kosa ho an'ny Alaotra Bongolava Menabe Anjozorobe Ankazibe Soavinandrina ary Miarinarivo. Izay indray vaovao tena tamintsika amin'ny manaraka indray ary.